Faly-miaravantsika tsireray avy indray satria ity talata faharoa ny volana aprily ity misaotra an'Andriamanitra isika satria mbola nomeny tomponany tompo-taona indray fahana mandray ny teniny. Izay koa dia hitondra vokatsoa aminao mandrakarivo zany. Alohan'ny hidirantsika ny amofinaina an'io dia hivavaka isika. Iranay tsara ny zezan-danitro mbola velom-piderananao izay nony amin'ny fitantananao sy ny fitiavanao anay. Misaotra anao ihany koa izay manamafy orina anay hatrany eo aminao ka mba hanananay toe-tsaina sy toe-piainana mifanaraka amin'ny sitraponao. Andray ny teninao izay amin'ity maraina ity dia mangataka aminao mba hiaraka aminay ary hanavaonay mandrakariva aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao fanantenana ho an'ny kivy. Nalaina amin'ny Isaia toko 5:5-10 andiny fahafito sy ny fahavalo. Manao toy izao aminaran'i Jesosy: aoka ny ratsy fanahy afohy ny lalany ary ny tsy marina afohy ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'i Jehovah ireny fa hamindra fo aminy izy. Eny ho amin'ny andriamantsika fa mila heloka dia mila heloka tokoa izy. Fa ny fihevitra tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako i Jehovah. Amen. Diso ianao raha toa ka mihevitra fa ratsy loatra ny fahotana vitanao ka tsy te hiaino ny vavakao ny tompo, na koa hoe te hitahy anao na te hamonjy anao izy. Arakaraka ny hanekezanao an' Jesosy no ahitanao ny tenanao meloka kokoa. Hazava kokoa ny fijerinao ka ho hitanao miharihary ny tsy fahatanterahanao eo anatrehan'ny fahatanterahany. Saingy azakivy porofo anankiray mantsy zany fa lefy tanteraka ny herin'ny Satana izay mananjamba ny fanahy ka ny fanahy masin'Andriamanitra no mamohanao. Ary dia hiala ny tsy firehana ao anatinao. Tsy misy fitiavana an' Jesosy mamaka lalina ao amin'ny fo izay tsy mahatsapa amin'ny fahotany. Ny fanahy voaova amin'ny fahasoavana dia ho talanjona sy velom-panajana eo anatrehan'ny toetran'Andriamanitra. Fa raha tsy mahatsapa ny faharerehantsika kosa isika dia tsy salasalana fa tsy nahita ny hatsaran'i Kristy isika. Ny fahatsapantsika no mahampanota antsika no mitaona antsika ho eo aminy, izay afaka mamela ny helontsika tsirairay avy. Tsy mba tahaka ny fifandraisantsika samy isika no ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny fiheviny ampisainany dia feno famindram-po sy feno fitiavana ary feno fangoram-po ihany koa. Mpamela heloka izy ny tenan'Andriamanitra. Milaza ihany koa ny Isaia hoe izao izy efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona. Ianao izay ao anatin'ny fitsapana, ianao izay ao anatin'ny fahakiviana, miandrandra. Mahavitra ny mitraka fa mahafaty kosa ny mitanondrika. Raha miondrika isika dia ahita ny tany mikorotana sy mihozongozona ary tsy ahita n'inona azo antoka. Fa ny lanitra izay eo amboninao kosa dia tony sy mafy orina ary vonona anampin'izay rehetra mitady an'izany. Maninditra ny tanany ilay tsy manampetra mba hiazona mafy ny tananao, akaiky an'ilay mpamonjy mahery hitahy, hanandratra ary hampahery ny mpaniasy sy ny mpanota indrindra raha mibanjina azy amin'ny mpinono ireo saingy aoka ny mpanota hiandrandra. Ny tiana omenanao an'io dia azakivy aoka hiandrandra fa na dia mpanota azy ianao dia fantatry ny tompo ary ny fanahy masina no manambara izany aminao. Ny riny indrindra dia ny anteheranao aminy mandrakariva. Azakivy na mamoy fo fa Andriamanitra miaino sy mamindra fo ilay Andriamantsika. Amen. Ry Andriamanitra tsara indray izay an-danitro mbola misaotra anao izay ny amin'ny teninao anio. Misaotra anao ihany koa izay mitory fitiavana anay mandrakariva na dia manota eo aminao izay. Ampio izahay raha fahony amin'izany magnataka aminao. Mba mboly toetra tsara ao anatinay, mboly fomba fanao fahazarana tsara ao aminay ka ianao mihitsy tompo no tokonay. Ianao ny teny fa ombanay amin'ny fotoana rehetra ianao. Dia mangataka aminao tompo hamany fatorana rehetra ao misy aminay.
baraka tsy isy omenatra tokoa zay miandry anao sy zay miaraka aminao tsy isy fa baraka zay miandany aminao satria ianao efa mitondra fandresena ao anay. Anaran'i Jesosy, amen. Sapiaro